fifaliana lehibe ho ahy ny manotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy refisy. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao, ka ity misy filazana lehibe zay ambarako aminareo ary ametanako anareo isam-batan'olona. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny alahady 5 ny volana janoary taona 2022 dia isy fotoana lehibe, tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana Refy Androvakely. Alahady 5 ny volana janoary, misy ny fidirana voalohany amin'ny 9 ora, misy fidirana faharoa amin'ny 7 ora, ary misy fidirana fahatelo amin'ny 10 ora. Inona moa zany no atao amin'io andro io? Hitondra tsodrano ho anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay, hamotsitra teny ho andreo olona zay ho avy hamonjy an'io fotoana lehibe io izay mivady amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Raha ny voalazan'ny Baiboly moa no jereny sy ny tantaran'ny tsodrano dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra, ataona ray aman-dreny am-panahy. Ino nefa tena hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona vaovao 2022 ny tsodrano izay ataonay ho anareo na ny teny avotsitray ho anareo. No sandrindra dia manentana anareo rehetra ny tenako. Tsy anao ihany zay mahita sy mandray ahy, tsy anao ihany no avy amin'ny andro alahady 5 volana janoary taona 2022 fa eto ny ankonanao, eto ny fianakavianao, eto zay olo-patatrao rehetra. Misy fomba fitetika malagasy hoe ny valala tsy milomandry ambavady. No zany tongava tompoko, tongava averiko indray alahady 5 volana janoary taona 2022, fidirana voalohany manomboka amin'ny 9, fidirana faharoa manomboka amin'ny 7, fidirana fahatelo manomboka amin'ny 10 ora. Ka anjaranao ny misafidy ny amin'ny fotoana sy ny ora mamety anao tompoko. Zay tompoko fa dia miraro fahasoavan'Andriamanitra lehibe ho aminareo tokoa, ary itsibady ane tantaram-piainanareo aorian'io tsodrano lehibe sy teny avotsitra io. Ho amintsika rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Amen.
fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy refisy. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao. Ka ity misy filazana lehibe zay ambarako aminareo ary ametanako anareo isam-batan'olona. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny alahady 5 ny volana janoary taona 2022 dia isy fotoana lehibe tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana Refy Androvakely. Alahady 5 ny volana janoary misy ny fidirana voalohany amin'ny 9 ora, misy fidirana faharoa amin'ny 7 ora ary misy fidirana fahatelo amin'ny 10 ora. Inona moa zany no atao amin'ny andro io? Hitondra sodrano ho anareo izahay amin'ny mampanokon'Andriamanitra anay. Hamotsitra teny ho andreo olona zay raha mbola misy mafiany dia koa dia ataovy. Si encore un peu plus fort. Misaotra an'Andriamanitra isika fa no fahasoavany lehibe dia nomeny tompon'andro velomana ka natratra ny andro androany. On remercie Dieu parce que par sa grâce on a pu vivre ce jour. Falibe isika amin'ity andro androany ity satria tonga eto isika mba hanompo ny tompo amin'ny fotsika rehetra. On est très heureux parce qu'on est venu ici pour le servir de tout notre cœur. Ka dia arabaina ianareo zay tonga somatsara eto androany. On vous salue, vous tous qui êtes venus ici. Arabaina toy izany ihany koa ianareo zay manaraka an'izao fotoana izao any atokantrano any. On salue aussi tous qui sont en train de suivre en ligne. Mino afa amin'ity 2 andro melony amarana ny taona ity dia niony Andriamanitra azy eo amintsika ny Andriamanitra tompontsika. J'ai la foi que pendant ces 2 derniers jours de l'année, Dieu va nous montrer sa gloire. Sara mantsy io Andriamanitra io. Dieu est bon. Raha marana ny taona isika On va clôturer l'année. amin'ny anaran'i Jesosy tsy hamarana ny taona fisetona. On va clôturer l'année au nom de Jésus. On ne va pas le clôturer avec tristesse. Fa hamarana ny taona ombam-pandresena. Mais on va le terminer avec une victoire. Reo teny efa navotsy ny mpanompon'Andriamanitra nandritra ity taona ray manontolo ity mikasika ny fandresena ho ataony tanteraka amintsika ao anatin'izao 2 andro izao. Toutes les paroles que l'homme de Dieu a prononcées durant cette année concernant la victoire, ça va se faire. Andomboly teka mafon'Andriamanitra ihany isika. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Andomboly teka mafy ihany isika. Acclamons encore très fort. Alléluia. Alléluia. Hivavaka isika ary metraka ny fotoana eto eo an-tanan'Andriamanitra ka dia mangataka ny namanato hivavaka avy hatrany. On va prier pour confier à Dieu ce culte. Seigneur, merci au nom de Jésus. Merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. Ce n'est pas par notre effort, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Aujourd'hui, on est réunis ici en ton nom et tu vas manifester ta gloire. Tu es présent ici et tu feras ta présence manifeste sur tous les gens, sur tout le monde qui va être ici, qui va venir ici, et sur tous les gens qui sont en train de suivre en ligne aussi. Tu vas manifester ta puissance, tu vas manifester ta grâce. Les gens, ils vont voir ta grandeur, ils vont voir ta gloire, Seigneur. Et on te confie tout le long du culte, au nom de Jésus. Amen. Dia zao ny teniko amintsika ao anatin'ity fotoana fitoam-pivavana iarantsika manao ity manana finoana fa hiasa eto ny herin'Andriamanitra. Voici ce que je vous dis. Durant ce culte, ayez la foi que la puissance de Dieu va agir ici. Tsy takatra saina fiasan'io Andriamanitra io. La façon dont Dieu agit est inimaginable. Raha mino anao dia ho tanteraka aminao zany. Si tu crois, tu verras ça. Ho raintsika mpitefa-tanana ary mpitarika fiderana ho fanoizana an'ity fotoana ity. On va accueillir la louange. Alléluia. Atoy izany fitahafanao tanana ho an'i Jesosy. Alléluia. Dia fifaliana lehibe ho anay indray manolotra ny arahaba ho anao an'ity androany ity. Nous saluons également nos frères et sœurs qui suivent en ligne. Ny fiadanan'i Jesosy anay dia tonoina ho amintsika tsiraray avy ary raiso ampinoana izany. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous aussi également, vous qui suivez en ligne. Androany
dia te hampatsiaro anao aho hoe dinio ny fiainanao nanomboka tamin'ny mois de janvier mandraky 10 androany. Tadidio fa ny devoly dia nitady moyen mba hahatonga anao mety hoe ho faty. Nitady moyen mba hahatonga anao mety hoe narary tany amin'ny hôpitaly. Nitady moyen mety hoe anananao olana ka mety sanatry n'izany ampigadranao mihitsy. Fa zao mbola teo foana Jesosy. Momba anao teo foana izy, niaro anao foana izy, arahany sedra an'izany olana rehetra izany ary ianao. Dia zao hoe azakivy fa Andriamanitra mbola hiaro antsika foana. Dia io ianao zao tonga aty ianao, maro be ireo namantsika mety tsy tonga aty am-piangonana, fa ianao io tonga ianao hanompo ny tompo. Izany no ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola narovana ianao mba hahafahanao mbola hanompo azy. Manana tanjon'Andriamanitra androany dia ny hamonjy anao, nitondra ny fiainanao amin'ny fandresena mihoatra lavitra noho ny eritreretinao. Ary raha mbola velonaina ianao dia ento izany fahavelomanao aina izany ho an'Andriamanitra, ho entinao hiderana an'Andriamanitra. Satria averika any izy teo, raha sitrapony devoly dia mety efa maty ianao. Fa teo Andriamanitra dia mbola navelan'Andriamanitra velonaina ianao. Ka mendrika no hiderana anazy izany. Teo ny devoly nitady moyen anao an'izay ampatonga anao ory dia ory dia ory. Fa zao mbola eo Andriamanitra dia ampitraka anao izy. Ka izany dia antony lehibe anankiray mbola hahatonga isanao hideran'Andriamanitra. Ka raha mety aminao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le diable cherche par tous les moyens pour que tu périsses. Le diable aurait voulu que tu meures. Mais tu es encore là, toi qui suis en ligne. Tu es encore vivant. Tu es encore là. Tu peux encore louer le Seigneur. Et aujourd'hui, on va le célébrer ensemble. On va le rendre gloire. Car c'est grâce à Jésus que nous soyons encore en vie. Des saints of tiavan Jesosy eo amin'ny fiainanao. Saintsy zay rehetrarehetra nataon'i Jesosy teo aminao. Mety ho ianao efa vita tamin'ny herinandro ranga ny fisaorana. Tsy maninona fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao hoe tsika mitoetra ao fankasitrahana azy foana. Ary ny antony haveloman'izao sy anao dia ny anambara fiderana an'Andriamanitra. Dia andaontsika hisaintsaina n'izany fitiavan'i Jesosy izany. Hisaintsaina n'izany hoe famindrapon'Andriamanitra izany. Hisaintsaina ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitahiana le nahatonga isy anao mbola eto velonaina, afaka manandra-tanana, afaka mihetsika. Lehibe dia lehibe izany rehetrarehetra izany dia andaontsika hiaraka hira hoe rehefa misaina ny fitiavany aho. Rehefa misaina izany dia antony anankiray izany ahafahako midera azy. Rehefa misaina fitiavan Jesosy sy zay nataony tamiko dia antso mafia hoe hiterako azy ny fitiavana, hiterako azy fitiavana. Dao mbola ventsika ihany hoe rehefa misaina n'izany fitiavana izany rehefa misaina ny fitiavan Jesosy sy rehetra nataony tamiko. Le fitiavana tsy mba manam-paharoa no ataon'i Jesosy hiainan'izao sy anao, natonga sy anao mbola tafijoro androany. Hiterako azy le fitiavana. Dia zao andio an'i Jesosy sika no fahasoavany sy ny famindrapony. Rehefa
Itera quase fam chaput. Abenzi gayane le fam sana. Idera quase fammi ciampuni. Dei anzo alleluia. De nos anderai quis non fa suavan. Andi wanze so singa. Nenda di Dieu wana mo fu batidera tinga nas non sa fa suavan. Nous fam ciampun, nous fitaïs s'enftiavan. Alléluia. Nous allons chanter comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Pour ta grâce, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Le fait que tu sois miséricordieux, comment ne pas te louer? On va encore chanter comment ne pas te louer? Pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Seigneur, je vois ta gloire. Autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Je regarde autour de moi, je ne vois que ta gloire, Seigneur. Ta gloire dans ma vie. Alléluia. Alors, Seigneur, je lève ma voix pour te dire comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Nous allons encore danser pour le Seigneur. Quand je regarde autour de moi, Regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. nous élevons notre voix pour te louer. Te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On va danser pour le Seigneur. Encore une fois. Dansons encore pour Jésus. Hey. Ha. Merci Seigneur pour ta gloire. Je vois ta gloire, je vois ton amour quand je regarde ma famille, je vois le tour. Merci Seigneur, nous allons nous.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je veux ta gloire, je veux ton amour. Quand je regarde ma famille, je veux autour. Merci Seigneur, comment ne pas te louer pour le meilleur dans ma vie. Merci. Acclamons. Poussons un cri de joie pour Jésus. Alléluia. Ha, ha. Alléluia. On va chanter comme on va te louer. On va te louer. Comment ne pas te louer? Amici, tu siamo della non passuavano reggia. Nous allons encore chanter pour toi, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Hitanao, naletony kira teo ary dia manambara hoe ahoana moa zany ny fomba tsy dia rahantsika an'Andriamanitra. Tsara loatra io Andriamanitritsika io ary mendrika izy. Mendrika hoderaina ny anarany. Tsisy mendrika afa-tsy Jesosy rery. Jésus seul est digne de louange. Jésus seul est digne d'adoration. Alléluia. Si tu peux, est-ce que tu peux fermer tes yeux? Ramety aminao dia akipeo masonofinao. Dia tena azo atao hira fotsiny le teo hoe rehefa misaina ahoana ny tsy hiderana fa tena sainty tena izy avy ao anaty fosy sainao hoe tena zany tokoa. Taiza moa zany za no mbola nataon'i Jesosy ohatra izao noho ny fahasoavany rery. Ka androany raha manam-pofinaina dia hoentiko zany hiderana ny anarany rery ihany. Hiderana iondrehana eo anatrehany rery ihany. Mendrika loatra ianao Jesosy. Mendrika ianao. Mendrika ianao, Jesosio, mejipidera ni anarana. Mendrika ianao, Jesosio, mejipidera ni anarana. Mendrika ianao. Mendrika ianao, Jesosio. Jesosio, Tsy misy afa-tsy anao. mejipidera Ny fiderana rehetra. ni Mendrika ianao. Mendrika Ianao rehetra Jesosy. Toi seul est digne. Et même si les mots ne suffisent pas, je continuerai à chanter de tout mon cœur que tu es digne. Mendrika ianao. Mendrika ianao, Jesosio, mejipidera ni anarana. Mendrika Ianao, ianao. Jesosio, Ny fiderana rehetra ho anao. ni anarana.
seul être digne de la louange et d'adoration. Isanjata miavichinja. Jesosy a avy aminao ny aviany zavatra rehetra misy eo aminay, ny fofinainay avy aminao, raha mbola afaka mihetsika izay motricité anay avy aminao, ny fahafahanay misainsaina, ny fahafahan'ny fonay mitepo dia avy aminao. Ary ny teninao dia manambara an'izany mihitsy hoe ianao no niariany zavatra rehetra, ianao no niazona an'izany, ary ianao koa ny antony, ka izany ny antony mahatonga anay hira androany. Mendrika indrindra ianao Jesosy, mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao. Oui Seigneur, tu es tellement digne. Avy aminao ny aviany fofinaina mahavelona, ny aviany ny fahafahako mihetsika, ka voninahitra ho anao. Dia mbola hery izay Jesosy, mendrika indrindra ianao, mendrika indrindra ianao. Ka raha tsy tao aminao dia tsy mba toy izao Jesosy. Ka inty izahay hanatanteraka amin'ny teninao rehefa manao hoe izahay dia noharianao hanambara fiderananao. Avy aminao no ny voninahitra dia ho anao rery ihany, le pahaly, le miazona ny zavatra rehetra. Mendrika indrindra ianao, toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Nous allons encore chanter pour toi, chantons encore Mendrika. Mendrika indrindra. Ivava che sai amtenne manukana derananao. Seka ina nyanto ni deranya fanao fantrana te ideranao fotsiny Jesosy. Na misy fitahirana na tsisy dia te ideranao fotsiny. Na misy fahasoavana na tsisy dia te ideranao fotsiny. Ninona zavatra mitranga eo am-pianako Jesosy, tsy manina fa ideranao fotsiny. Ka ity Jesosy anambara fa tsara ianao lehibe fahasoavanao. Ianao le Andriamanitra anarany zavatra rehetra.
C'est par toi, Jésus, que je suis ainsi. Tu m'as fait avec des cheveux, tu m'as fait avec des yeux, tu m'as fait avec un nez, une bouche, les mains. Qui peut t'élever comme cela, Seigneur? Alors j'en suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je vais élever ma voix que tu es digne de louange. 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 Tout provient de toi, Seigneur. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Menchika injinja yana. Menchika injinja na. Yanore Jesus. Na na esa. Menchika injinja na. Aondrany lohantsika rehetra Penche ta tête, aoka anatrika an'Andriamanitra tokoa ianao androany. soyons devant Dieu. Saintsainy amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehetra. Imagine l'amour de Dieu pour nous. Saintsaino ny amin'ireo fahasoavana zay efa nataony teo amintsika. Imagine toutes les grâces qu'il a fait pour nous. Ary saintsainy ireo fahasoavana zay efa lomanin'Andriamanitra omena antsika atoato. Et imagine toutes les grâces il a déjà préparées pour nous. Tia antsika rehetra ny tompo. Le Seigneur nous aime tous. Saotra raha io Merci Père, amin'ny anaran'i au Jesosy. nom de Jésus. Amen. Amen. Zay mi mankatoera antsika rehetra tompo. Asseyez-vous. Roa andro sisa dia hifarana ny taona 2024. Plus que 2 jours et 2024 sera terminé. Fa ao anatin'izany roa andro zany Mais pendant ces 2 jours, dia mbola afaka mamelona ny fanantenantsika isika. on peut encore espérer. Fa aneo fahasoavana lehibe ho antsika Andriamanitra. Mais Dieu, il va montrer sa grande grâce sur nous. Ho tanteraka aminao ilay teny fanambarana mpanompon'Andriamanitra hoe ahita fandresena ianao. Les paroles qu'on a déjà fait pour vous, vous allez trouver la victoire sera accomplie. Noho izany andao hivavaka isika rehetra amin'ity androandroany ity. Alors on va prier aujourd'hui. Tena hivavaka On va vraiment prier. hanolotra fiainantsika ho an'Andriamanitra. On va donner notre vie à Dieu. Hanamafy fa ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany isika. On va insister qu'on est à Dieu jusqu'à la fin. Ary ilaza amin'Andriamanitra fa tsy emotra ary tsy verin-dalana mihitsy isika. Et on va déclarer à Dieu qu'on ne va pas chanceler. Amen. Amen. Ary ny faharoa hivavaka isika ho an'ilay fotoan-dehibe amin'ny herinandroany. Et deuxièmement, on va prier pour le grand culte de la semaine prochaine. Satria amin'ny herinandroany hijoro eto izahay. Parce que dimanche prochain, on va se mettre debout ici. Hitontra tsodrano ho anareo. On va apporter la bénédiction pour vous. Hamotra teny ho anareo. On va lâcher des paroles pour vous. Amin'ny maha-olona sarotra be ny joroana hitondrana an'izany. En tant qu'être humain, c'est très difficile de mettre devant Fa ici. saingy ho anay mino ny herin'Andriamanitra izahay. Mais pour nous, on croit à la puissance de Dieu. Matoky ny toky izay nomen'Andriamanitra anay On izahay. a confiance au Seigneur Fa ny tsodrano zay ho ambarana eto. que la bénédiction qu'on va prononcer, Ny teny zay ho avotsitra eto. les paroles qu'on va lâcher, Dia ho amarin'Andriamanitra aminareo. Dieu va les justifier pour vous. Hivavaka isika ho fanomanana an'izany ihany koa. On va prier pour préparer ce temps-là. Andaontsika anao hira anankiray aorina ty ity dia hiaraka andohalika hivavaka isika arak'ilay nanetanako anareo teo. On va faire un chant et après, on va prier. Averiko indray fa ao anatin'ny vavaka hiarantsika manao Je répète, dans la prière qu'on va faire, dia hanamafy isika fanompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. on va insister qu'on va servir le Seigneur Tsy jusqu'à la fin. emotra mihitsy, On va pas chanceler, tsy verin-dalana on va mihitsy, pas retourner, fa androso foana, on va toujours avancer. androso foana. Toujours avancer. Afapony amin'izay ianao dia hivavaka isika ho an'ilay fotoan-dehibe amin'ny herinandroany. Quand tu es satisfait, on va prier après pour le culte de la Andao semaine hiarantsika prochaine. manao ilay hira hoe o ny iran'i Jesosy vitsy zay hira izay dia hiaraka andohalika On va hivavaka. chanter Oh le sang de Jésus. Ampimasinao anatin'ny hira. Ferme les yeux dans la chanson.
Arapetrao eo amin'ny fonao tananao. et mets ta main sur ton cœur. Amen. Numana diwai. Qui me purifie. Oni rani Jesosy. Oh, le sang de Jésus. Oni rani Oh, le Jesosy. sang de Jésus. Numana fakai. Qui me délivre. Andao hiaraka andohalika hivavaka isika rehetra On tompo. va s'agenouiller et prier. Ho anareo izay samba tonga eto. Pour vous qui êtes venus ici pour la première fois, Aoka hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. priez de tous vos cœurs. Lazao amin'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao. Déclare à Dieu ce qui est dans ton Fa votre tonga cœur. eto anao mba hanompo azy. Vous êtes venus ici pour le servir. Ary eto amin'ny toerana ity no ilazanao fa hanompo an Jesosy hatramin'ny farany Et en ianao. ce lieu, vous déclarez que vous le servez jusqu'à la fin. Samy mandohalika vavaka isika rehetra. Agenouillez-vous et priez. Ho anareo any tokantrano io, any ihany koa afaka mivavaka tahaka anay ianareo. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez prier aussi. Tena loharina ao anatin'ny fonao. Déclare ce que vous avez dans vos Tena cœurs. loharina ao anatin'ny fonao. Déclarez ce que vous avez dans vos Asan'ny cœurs. rato avy ny feonao. Élevez vos voix. Samy mivavaka isika. Prions. Ratsapanao fa nanota tamin'Andriamanitra ianao dia manaova fifonana sy fibebahana. Si tu as senti que tu as péché, repens-toi. Raha maiky mifahotanao ianao dia miela ny heloka ao Andriamanitra. Si tu reconnais tes péchés, Dieu va te pardonner. Aza manamaritena mihitsy. Ne te justifie pas. Rehefa vitanao zany dia lazao amin'Andriamanitra fa hanompo azy hatramin'ny farany ianao. Après cela, déclare que tu vas le servir jusqu'à la fin. Mino fa reha hivavaka tahaka izany isika dia ho ahakasitran'Andriamanitra. J'ai la foi que si nous allons prier ainsi, Dieu va nous apprécier. Ary reo tsodrano na reo teny efa navotsitra ho anareo dia ho ataon'ny tompo tanteraka aminareo. Et les bénédictions et les paroles qu'on a déjà lâchées seront accomplies sur vous. Anisan'izany fahasoavana omen'Andriamanitra anareo zany dia ny fandresena amin'ity taona ity. La victoire est parmi cette grâce que Dieu nous a accordée. Samy mivavaka arak'izay nambarako izay ianareo. Prions ainsi. Matoki fa miaraka amintsika eto Jesosy. Croyez que Dieu il va nous pardonner. Ary noho ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana Et à cause de Jésus et sa croix, dia ho avelan'Andriamanitra ny heloka rehetra. Dieu va pardonner tous tes péchés. Ho sasan'Andriamanitra amin'ny rano Jesosy ianao. Dieu va te laver du sang de Jésus. Atsakan'Andriamanitra tony ny olona tsy mbola nanota ianao. Dieu va te considérer comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Tena ho amarin'Andriamanitra ianao. Dieu va vraiment te justifier. Ary atsakan'Andriamanitra misy an'ireo olona mendrika ho valiana vavaka ianao. Et Dieu va t'élever parmi les personnes qui méritent
d'être accompli par les prières. toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Continuez à prier. Aseho an'Andriamanitra fa androso ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Montre à Dieu que tu vas avancer jusqu'à la fin. Tena porifoy amin'ity androany ety zany fanapaha-kevitra hoe androso ho an'Andriamanitra izany. Prouve cette décision d'avancer jusqu'à la fin aujourd'hui. Rehefa afa-po tamin'ny faloranao teny ho an'Andriamanitra ianao dia aoka hivavaka isika ho an'ilay fotoan-dehibe amin'ny herin'ny androany. Quand tu es satisfait d'avoir consacré ta vie à Dieu, prie maintenant pour le culte de la semaine prochaine. Andro ray lehibe ho antsika io andro fa 5 volana janoary taona 2024 io. Le jour de 5 janvier 2025 est un grand jour pour nous. Raha mino anao fa ho tahina be io fotoana io dia ho tanteraka aminao zany. Si tu crois que ce culte sera vraiment béni, ça va se faire sur ta vie. Ka eto anatrehan'Andriamanitra mba ho araka izany tokoa io fotoan-dehibe amin'ny herin'ny androany io. Et apporte à Dieu ce culte de la semaine prochaine. Mivavay ianao mba tsy ho azo sampona fa ho tokasoa tsara ianao amin'ny eo alahady fa 5 volana janoary taona 2024 io. Prie pour que tu sois bel et bien présent ici ce jour de 5 janvier. Zao ianao dia efa manohatra ny devoly mpanao sakana. Dès maintenant, tu résistes le diable qui va t'empêcher. Toy izy mivavaka fa izahay mpitarika ety anoloana anao le raha hoe ny foky ry mpamonjy. Continue à prier et nous, on va faire un chant. Toy izy mivavaka ao. Continue à prier. Na dia efa mira ary zahay ety dia toy izy mivavaka ao. Même pendant la chanson, tu continues à prier. Toy izy ihany mivavaka ho antsika rehetra eny toerana. Continue à prier. Mon cœur au Sauveur. Samiary maka toerasika rehetra. Prenez place.
ametraka filazana amintsika rehetra tonga eto ao. Voici l'annonce que je vous fais. Amin'ny talata izao a tsy misy fotoam-pivavahana tahaka izay fanaontsika hatramin'izay isika. Mardi prochain, il n'y aura pas le culte habituel. Fa ny talata ifoa alarobia kosa Mais- dia hanao réveillon eto isika. Mais mardi, pendant la nuit, on va faire le réveillon. Talata 31 ifo alarobia premier. Mardi 31 pour mercredi le 1er. Dia hoy aho hoe raha amarana antaony ianao sy andray ny taona vaovao dia tsara raha ohatra ka tonga eto anao. Je vous dis, si vous terminez l'année, il est préférable que vous soyez présents ici. Fantatro fa mahasoa anao ny fatokavana eto amin'ny farany taona. Je sais que votre venue ici est bon pour vous. Ary mbola fahasoavana ho antsika ihany koa ny andraisantsika amin'ny taona vaovao amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka na ny fiaram-bavaka. Et c'est encore une grâce pour nous de recevoir l'année prochaine par la prière. Ka dia samy miomana ho amin'izany tsika rehetra. Préparons-nous pour ça. Dia ny alakamisy ihany koa dia misy fivoriana indray eto. Et jeudi prochain, il y aura encore le culte. Io zany no fotoam-pivavahana voalohany andavanandro ataontsika eto. Ce sera le premier culte jour ouvrable qu'on va faire ici. Ka dia samy miezaka isika ho tonga ny alakamisy voalohany volana faharoa volana janoary. Alors faites l'effort de venir ici jeudi prochain 2 janvier. Dia mafisiko aminareo ihany koa ny fotoan-dehibe amin'ny herinandroany. Et j'insiste encore, le grand culte de la semaine prochaine. Araka ny fanambarako taminareo dia hitsodrano ho anareo zahay. Comme je vous ai dit, on va vous bénir. Hamotsitra teny ho anareo zahay. On va lâcher des paroles pour vous. Ny finoanay dia hoe amin'ny alalan'io tsodrano sy tena votsitra io no hitodran'Andriamanitra ny fiainanao amin'ny taona vaovao 2024. Notre foi, les bénédictions et les paroles qu'on va lâcher pour vous va assurer votre vie pendant l'année 2025. No zany miezay ianao tonga eto. Alors faites l'effort de venir ici. Eto ny ankohonana rehetra. Emmenez vos familles. Ilazany ny olo-patatro rehetra. Faites l'annonce à tous que vous connaissez. Miditra amin'ny enina na amin'ny valo na amin'ny folo no misy an'izay tsodrano zay. Le culte à 6h, à 8h et à 10h. Ka dia tongava tompoko. Alors venez. Tena fahasoavana ho anareo io fotoan-dehibe io. Ce culte est vraiment une grâce pour vous. Ary farany Et, dia de- ity. et dernièrement, Raha pitso alatsinainy demain, lundi, manomboka amin'ny enin'ora de 6h ka hatramin'ny 7 ora jusqu'à 7h, dia misy fiarantsika mivavaka eto. on aura un culte ici. Fiaram-mivavaka no mena anarana hoe herinandro magaga. Un culte qui est appelé Semaine de Miracles. Amin'io alatsinainy rapitso io zany no vavaka etsika mamarana ny herinandro amin'ity taona 2024 ity. Alors demain, il y aura une prière pour terminer, pour clôturer cette année. Kanefa rapitso alatsinainy ihany koa no fiarantsika mivavaka andraisantsika ny herinandro vaovao amin'iny taona vaovao iny. Et cette semaine, demain aussi, il y aura la prière pour recevoir la nouvelle semaine. Sady fiarantsika mivavaka ho fandraisantsika an'ilay fotoan-dehibe amin'ny 15 volana janoary taona 2024. Et aussi la prière pour recevoir le grand culte de la semaine prochaine. No zany samy fanetana isika rehetra mba ho avy eto rapitso amin'ny enina. Alors venez nombreux ici demain à 6h. Na dia tsy paketo ary ianao hatramin'izay tena tongava mihitsy. Même si tu n'as pas l'habitude de venir ici, alors venez. Mino fa ho faly Andriamanitra mahita anao tonga eto. Je crois que Dieu il va être content quand il te verra Ary enoko ici. fa hanomana zavatsoa ho antsika rehetra tonga eto Et izy. je crois aussi qu'il a préparé des bonnes choses pour vous. Zay zany filazana netiko antsika rehetra fandaontsika mbola hanao hira anankiray aloha hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Aussi pour les annonces, on va continuer avec un chant. Si vous voulez bien vous lever, jamais aminao dia andaontsika hitsangana dia ataontsika fitsanganana ty ry ty a voninahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana dia ho amintsika rehetra ndao ary.
akawane Jesu. Ankala sawam te akawane Jesu. Ankala sawam te akawane Jesu. Ankala sawam te akawane Jesu. Ankala sawam yura kura ke Jesu. Ankala sawam yura kura ka Jesu. Ankala sawam yura kura ka Jesu. Ankala sawam yura kura ke Jesu. Ankala sawam dia nawane 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 Jesu. Yo 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 na visaye tugati sose anafakulo anasichanulo anabanabu 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 Itakita satana, itakitawa. Itakita satana, itakitawe. Andau itan. Eba papa le parece de bulito mas mi tu leu. Yo 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 na visaye tugati sose anafakulo anasichanulo yo 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 tugati sose anafakulu anasichananau anabanabu 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 Itakitawa Itakitofa Tena makaleu Sami manitsa Atof tur mitselou à tes foules Écrasant la tête du diable Ha 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 Acclamons fort pour Jésus, alléluia. Azatsatra ny teako mandrapa tonga mpanompon'Andriamanitra ty anoloana. Samiary maka toerana tompoko. Asseyez-vous. Iroso amin'ny fandarana ahafahantsika mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra isika. On va passer au programme là où on peut donner, offrir Ho à anareo Dieu. izay toga eto aza manadino ny mitondra ny ampafolony izay ny tahin'Andriamanitra anareo. Vous qui êtes venus ici, n'oubliez pas d'apporter la dîme de ce que Dieu vous a béni. Satria Andriamanitra mihitsy no efa niteny fa raha mitondra ny ampafolony izay ny tahin'Andriamanitra zay raha Andriamanitra mihitsy no efa niteny fa raha mitondra ny ampafolony isika dia lalana hitahin'Andriamanitra antsika izany. C'est Dieu même qui a déjà dit que si nous apportons la dîme, c'est un chemin pour une bénédiction pour nous. Ny fanatitra fanaontsika mazatra moa dia tatazana eny atoerana iny ihany. L'offrande habituelle sera collectée sur place même. Dia mahazo mandroso isika izay tondra ny mpafolony ao anatin'izany dia mbola hitohy ny fampotsy an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Cependant, on peut continuer à célébrer le Seigneur par la chanson.
Sini vulaku, nyam chiurecia, fu e fecia, mi si fecia ya. Fa cura yani, fa suava nau, na magini fiandaku, oh yeah, ni taia, na nangana, na nuvai tatera che Resini wabiku, stacini tari jit, fan mani lawa, si isi tunya sakanai, anchu swachania. Yes, if I was suracha wine, fantasena, fatana, kenya dua, fare ben fiafara, ni masanya, ramasyaru nya dua. Acclamons encore le Seigneur très fort. Si tu peux encore acclamer plus fort, la chorale peut prendre leur place. Je vais annoncer la parole qui vient de Dieu qu'il a déjà préparée pour vous aujourd'hui. Durant la prédication, la puissance de Dieu va agir. Et au nom de Jésus, que tous les malades soient guéris.
Et au nom de Jésus, que l'esprit d'infirmité quitte ce lieu. esoriko amin'ny anaran'i jesosy ny herin'ny aretina Et j'abolis la puissance de la maladie au nom de am'izao Jésus. farataona izao natao ho salama ianao En cette fin d'année, tu es fait pour être en bonne santé. natao ho salama ianao Tu es fait pour être en bonne santé. ary raha mbola misy ozona sy fanaratsy mitoetra indray ao aminao androany tapaka amin'ny anaran'i jesosy Et izany s'il y a encore une malédiction, un esprit mauvais qui est en toi, cela va se miara amin'ny terminer anaran'i aujourd'hui. jesosy ny herin'ny fanaratsy Qu'ils quittent au nom de Jésus. tsy afaka mipetraka aminareo izy Ils ne peuvent plus demeurer en vous no jesosy ny anarany à cause de Jésus et son nom. raha mandray an'izany ianao dia ho hitanao ny fiasan'andriamanitra eo aminao Si tu reçois cela, tu vas voir Dieu agir en toi. soratsin'andriamanitra andao hitehaka farazay mafy isika Et pour acclamer le Seigneur, acclamer le mbola plus ataovy fort. mafy any mitehaka Acclame encore plus fort. halleluia Alléluia. halleluia Alléluia. sokafo ny baiboly ao aminao miaritoko fa 4:10 ka hatramin'ny 17. Ouvre ta Bible dans Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. vakina amin'ny anaran'i jesosy ny voasoratra On va lire au nom de Jésus. ary josoa zanaky nona sy kaleba zanaky jefone zay isan'ny safony tany dia nandritra ny fitafiny ary nyteny tamin'ny fiangonana dia ny zanaky Israely rehetra izy roa lahy ka nanao hoe ny tany izay naleanay nosafona dia tany tsara indrindra raha sitraky Jehova isika dia hitondratsika ho amin'izany tany zany izy ka omena atsika dia tany todra-drono sy tantely fa aza mihodina amin'i Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompo-tany fa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Au nom de Jésus, membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Korinthiana faharotoko fadimy vakina ny 15 teo zao ny voasoratra fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Nous allons également lire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 au nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Reo olon'Andriamanitra rehetra voalaza ao anatyity baiboly ity ka hoe nanana finoana sy nandeha tamin'ny finoana dia navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy daholo izy ireny. Toutes les personnes qui sont citées dans la Bible et qu'on a dit qu'ils ont eu la foi, Dieu les a tous fait sortir victorieux. Ary tsy vitany hoe navoaka n'Andriamanitra mpandresy izy ireny fa tena notahina arabaky teny. Et non seulement ils sont sortis victorieux, mais ils ont été bénis littéralement. Tanteraka tokoa ilay teny nataon'Andriamanitra ao amin'ny boky Deutéronome 20:20 hoe ho tahina ianao raha mivoaka ny tanànanao, ho tahina ianao raha miditra ny tanànanao. La parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome 28 s'est accomplie littéralement. Tena tsy takatra saina mihitsy ry havana malala ny zavatra lehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ireo olona zay manana finoana sy mandeha amin'ny finoana. Et les choses merveilleuses que Dieu fait pour ceux qui ont la foi sont vraiment inimaginables. Nasain'Andriamanitra ny entiko izany teny'Andriamanitra izany satria tian'Andriamanitra isika rehetra amin'izao farantaona izao sy amin'ny antoana vaovao iny mba hanana finoana sy andeha amin'ny finoana. Dieu m'a dit d'annoncer ce message car il aimerait bien que durant cette fin d'année et durant toute l'année prochaine, que nous ayons la foi et que nous marchons par la foi. Nosoratana ato anatyity baiboly ity matsy ny tantaran'ireo olona izay nanana finoana sy nandeha tamin'ny finoana ka hoe navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy sady notahina. L'histoire des gens qui sont marchés par la foi, qui ont eu la foi, ont été écrits dans la Bible et on a dit qu'ils sont sortis victorieux. Ny tanjon'Andriamanitra amin'izany matsy mba hatoka antsika fiangonana taranaka amin'izao vaninandro izao mba hanana finoana sy andeha amin'ny finoana tahaka azy ireo.
L'objectif de Dieu, c'est que nous, les gens de cette époque, nous ayons aussi la foi pareille, que nous marchons par la foi comme eux. Satria rehefa hitan'Andriamanitra fa manana finoana sy mandeha finoana tahaka ireo olon'Andriamanitra fahiny isika dia azo antoka fa hivoaka ho mpandresy sady ho tahina ara-bakiteny. Car si Dieu voit que nous avons la foi comme les hommes de la Bible ou que nous marchons par la foi, c'est sûr qu'il va aussi nous rendre victorieux. Na inona zava-misy sy iainan'ny olona amin'izao vaninandro zao rehefa Andriamanitra no miasa hoe hamoaka no mpandresy sady hitahinao tsy voasakan'izany. Et quelles que soient les circonstances qu'on fait face à cette époque, quand Dieu agit, personne ne peut être contre lui. Ka ny vaovao mafaly ho antsika rehetra zany amin'izao farantaona izao dia ity. La bonne nouvelle pour nous en ce fin d'année, c'est que Tsy miova Andriamanitra ry havana malala. Dieu ne change pas, bien-aimé. Tsy miova ilay Andriamanitra ray. Dieu le Père ne change pas. Tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne change pas. Tsy miova ny fanahy masina. Et le Saint-Esprit ne change pas. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu ne change pas. Tsy miova ny fiasan'Andriamanitra. Et la façon d'agir de Dieu ne change pas. Zay nataony tamin'ireo olon'Andriamanitra tany aloha dia mbola azon'Andriamanitra atao amin'izao vaninandro dia avintsika izao. Tout ce qu'il a fait au peuple de Dieu avant, il peut encore le faire pour nous, peuple de Dieu, à cette époque. Amin'izao roa andro mielona marana ny taona izao dia azo antoka fa zay nataony fahiny dia mbola azony atao amin'ity androandroany ity. Durant les 2 jours qui restent avant la fin de l'année, c'est sûr qu'il va encore refaire ce qu'il a déjà fait avant. Ary mbola azon'Andriamanitra ho atao ihany koa amin'ny taona vaovao iny. Et Dieu peut encore l'accomplir durant l'année prochaine. Ny tena anisan'ny lehibe nambara tamintsika tato ato mantsy dia hoe amin'ity volana ity omena fandresena ny olon'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity. Car ces temps-ci, on nous a annoncé que durant ce mois de décembre, nous allons être victorieux dans tous les domaines. Angamba ho an'ny olona sasany tsy mbola tsapa za fandresena izany hatramin'izay. Peut-être que quelques-uns d'entre nous n'ont pas encore vécu cette victoire. Fa amin'izao roa andro melona marana ny taona izao possible afaka no tsapanao zany. Mais durant ces 2 jours qui restent, il est possible que tu ressentes cela et que tu vives Ka cela. hoy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo anie zany. Alors, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour vous. Fa ny condition lehibe indrindra takin'Andriamanitra amintsika nefa dia ity. Mais il y a une condition que Dieu veut que nous fassions. Mila manana finoana isika. Il faut que nous ayons la foi. Mila mandeha sy manao zavatra amin'ny finoana isika. Il faut que nous fassions les choses avec foi. Tandremo tsy atsika atao ny mandeha sy manao zavatra araka ny fahitana. Fais attention de ne pas faire les choses selon la vue. Be dia be mantsy ireo zavatra ratsy hitan'ny masontsika reny sofintsika. Parce que les choses que nous voyons, que nous entendons, ne sont pas bonnes. Mety efa miatra aminao ireo zavatra ratsy hitan'ny masona reny sofintsika. Peut-être que tu es en train de vivre ce que tes yeux voient ou ce que tes oreilles entendent. Tandremo asa-kivy zany ianao. Mais ne sois pas découragé. Satria tsy reny akory no hamaritra ny fiainantsika amin'ity roa andro farany ity sy amin'ny taona ho avy iny. Parce que ce ne sont pas ces circonstances qui vont définir notre vie durant ces 2 jours qui restent ou l'année prochaine. Mazava be ny teny nataon'ny Paoly apôstôly Korintiana faharoa toko fadimy andiny fafito. Parce que la parole de Paul a été claire dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Finoana no andehanantsika ho Paoly fa tsy fahitana. Il a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Eno tsara ty teny ambarako amintsika ity. Écoute bien ce que je vais vous dire. Aoko fantatsika zao teny ambarako izao. Sachez cette parole que je vais vous annoncer Ary akeo amin'ny finoana et accepte-le avec foi. fa isika rehetra zay fanino a Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra. Car nous tous qui avons déjà cru en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, Isika rehetra zay fa nandray a Jesosy Kristy ho ato anatsika. nous tous qui avons déjà reçu Jésus dans notre cœur, Ho antsika rehetra zay fa nampandrosan'i Jesosy hiditra ho atokantranotsika. nous tous qui avons reçu Jésus dans notre foyer, Dia ambara amin'ny Baiboly fa natsakan'Andriamanitra ho isan'ny olon'Andriamanitra isika. la Bible déclare que dorénavant nous sommes parmi le peuple de Dieu. No zany ho antsika rehetra toka eto
Alors, vous tous qui êtes venus ici, vaovao akaby ianao tonga eto peut-être que c'est la première fois que tu es venu ici. raha tsy mbola nino Jesosy ianao dia mino azy Si tu n'as pas encore cru en Jésus, je t'invite à croire en lui. mino fa izy ho zanaka natokan'Andriamanitra Croyez que c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, izy no efa matoantsika teo ambony azy fijaliana et il est mort à la croix pour nous. izy no efa nitsakana tamin'ny maty Il a été ressuscité, izy no efa nampiakarina ho any an-danitra il a été placé au ciel, ary ankehitriny mifona ho antsika zanak'olombelona izy et aujourd'hui, il intercède pour nous les ary humains. amin'izao ora izao ary miaraka amintsika Jesosy Et en ce moment même, Jésus est avec nous. mitoana antsika rehetra mba hiroso amin'izay dikany izay Je vous invite tous à passer par cette étape. faraky ny nambarako taminareo teo raha miroso amin'izay dikan'izay ianao dia atsakan'Andriamanitra ho isan'ny olon'Andriamanitra Car si tu vas affranchir cette étape, tu vas aussi faire partie du peuple de Dieu. olon'Andriamanitra tahaka andreo zanak'Israely Tu es le peuple de Dieu comme les Israélites. antoka efa kitsika ny Efesana toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo On va lire la parole qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 20. avy hatrany dia efa kina amin'ny teny frantsay lay teny Au nom de Jésus, en effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. raha fitinina ny voalaza ny Efesana toko faharoa andimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faharoa amby roapolo dia tahako zao Pour résumer ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 22, noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana grâce à Jésus-Christ et à la croix, noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana no natokantsika natsakan'Andriamanitra ho isan'ny olon'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely grâce à Jésus-Christ et à la croix, nous faisons parmi de la famille de Dieu comme les Israélites. arabaky tena olon'Andriamanitra isika Littéralement, nous sommes peuple de Dieu. tsy hoe ny zan'Israely olon'Andriamanitra ambombo kokoa fa isika olon'Andriamanitra ambanimbany Le peuple d'Israël n'est pas un peuple de Dieu plus élevé que nous, fa tena olon'Andriamanitra mitovy isika mais nous sommes peuple de Dieu au même rang. tena olon'Andriamanitra mitovy isika Nous sommes peuple de Dieu au même rang. vakiko ny teny eo amin'ilay Efesana toko faharoa andimy fahasimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faharoa amby roapolo eno tsara nke Écoutez bien ce qui est écrit dans 2, Quoi? Éphésiens 2, 14, koa dia 19. tsy mba vahitsy mpivahiny intsony ianareo fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olo-masina sady ankonan'Andriamanitra natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizory indrindra ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka orona koa ianareo ho finenan'Andriamanitra amin'ny fanahy Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. ekeo amin'ny finoana zany zao toerana misy atsika tsiraray avy zao fa isika rehetra dia olon'Andriamanitra arabaky teny Accepte la position en tant que peuple de Dieu avec foi. averiko indray tena olon'Andriamanitra isika rehetra tonga eto no Jesosy sy ny azo fijaliana
Je redis encore, nous tous qui êtes venus ici, nous sommes peuple de Dieu grâce à Jésus et à la croix. Ankoatran'izany ihany koa noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana À part cela, à cause de Jésus-Christ et la croix, dia natsakan'Andriamanitra ho isan'ny zanak'Andriamanitra isika rehetra. nous sommes aussi devenus enfants de Dieu. Ary tena zanak'Andriamanitra ara-baky teny. Et nous sommes vraiment enfants de Dieu. Ahoana ho amin'ny Baiboly amin'ny Jaona toko voalohany dimy faharoapolo folo. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 1, chapitre 12? Mazava be mihitsy ny voasoratra hoe fa zay rehetra nino an Jesosy, zay rehetra nandray an Jesosy, zay rehetra manana Jesosy dia natsangan'Andriamanitra ho zanany. Ce qui est écrit est clair que tous ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus, on a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ara-baky teny tena zanak'Andriamanitra isika. Nous sommes vraiment enfants de Dieu alors. Andao dia vakitsika ny Romana toko fahavalo andininy fasivoka hatramin'ny dimy faika ambin'ny folo hoe Allons aussi lire ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, versets 9 à 11. iano tsara ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Écoutez bien ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny teny ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Andininy fa enina ambin'ny folo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-mialitra aminy isika dia mba hiara-manamboninahitra aminy kosa. Romains chapitre 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Averiko fakina ihany amin'ny dimy faina ambin'ny folo manao hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Andimy fafito ambin'ny folo. Ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Je relis ce qui est écrit au verset 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Raha fitenina izay tenin'Andriamanitra no vakina izay dia izao. Pour résumer cette parole, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanaka latokan'Andriamanitra izay nomenantsika ary maty teo ambony hazo fijaliana totra ny fahotantsika. grâce à Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a été mort et qui a amené nos péchés, dia maran'ity Baiboly ity fa zay rehetra nandray an Jesosy dia natsakan'Andriamanitra ho zanany. la Bible déclare que tous ceux qui ont reçu Jésus sont devenus enfants de Dieu. Navelan'Andriamanitra ny eloko zany olo zany dia lasa zanak'Andriamanitra izy. Dieu a pardonné à cette personne et cette personne est devenue enfant de Dieu. No afan'Andriamanitra tamin'ny fahotana zany olona zany ka dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Dieu a délivré cette personne de ses péchés et cette personne est devenue enfant de Dieu. Ary ambony zany neken'Andriamanitra ho mpandovan'Andriamanitra izy sady mpiray lova amin'ny Jesosy Kristy. Et plus encore, Dieu a accepté que cette personne soit héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. Raha mandinika ny voalaza amin'ny Baiboly ianao dia ho ia hoe tena fahasoavana lehibe ho antsika izany. Si tu regardes bien ce que la Bible a dit, tu te rends compte que c'est vraiment une grâce pour nous. Tena fahasoavana zany hoe isika natsakan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy mihitsy. C'est vraiment une grâce de faire partie d'un enfant de Dieu comme Jésus-Christ. Ny tiako ambara amintsika rehetra zany amin'ity androandroany ity dia izao.
qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui? Tsy mitovy amin'ny olona rehetra velona eto ambody tany ety isika. Nous ne sommes pas comme tous les êtres humains qui vivent sur cette terre. Tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao velona eto ambody tany ety isika. Nous ne ressemblons pas aux gens de ce monde. Fa raha baka teny olona miavaka isika rehetra tompoko. Mais nous sommes des enfants distingués. Noho izany amaha olon'Andriamanitra antsika sy amaha zanak'Andriamanitra antsika Alors, en tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, dia tsy atsika atao ny miaina sy mandeha araka ny fahitana. nous ne pouvons pas vivre et à marcher selon la vue. Satria ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity dia miaina sy mandeha amin'ny fahitana. Ce sont les gens de ce monde qui marchent par la vue. Ny an'ity zao tontolo zao ity mantsy dia izao. Qu'est-ce qui se passe pour les gens de ce monde? Zavatra hitany masony sy ny zavatra reny sofiny no amaritany fiainany. Ils déterminent leur vie selon ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Hoe andresy izy na ho resy. S'ils vont être vainqueurs ou s'ils vont être vaincus. Hoe ho tafita izy na ho rendrika. S'ils vont réussir ou s'ils ne vont pas réussir. Zavatra ratsy hitany masony, zavatra ratsy hen'ny sofiny no amaritany fiainany no eo. Ils déterminent leur vie selon ce qu'ils voient de leurs yeux ou ce qu'ils entendent. Fa ny antsika kosa amaha olon'Andriamanitra antsika sy amaha zanak'Andriamanitra antsika dia finoana no andehanantsika ary finoana no hanaovantsika ny zavatra rehetra. Mais nous, en tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons par la foi et nous faisons toutes choses par la foi. Ka rehefa mandeha amin'ny finoana anao, miaina amin'ny finoana anao, dia aoka hiandry ny vokatra tsara avy any an-danitra ho antsika rehetra. Et quand tu marches par la foi, quand tu fais les choses par la foi, il faut attendre que Dieu agisse. Araka volaza Baiboly mantsy, miasa eo amin'ny olona zay manana finoana sy mandeha amin'ny finoana ny tompon'Andriamanitra tsy toa. La Bible nous dit que Dieu agit sur les personnes qui ont la foi et qui marchent par la foi. Ka zay non'olona ihany no ho ataon'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainana. Et Dieu va accomplir sur ta vie les choses selon ta foi. Zany indrindra no atony tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy teady ambony tany eno tsara zao teniko zao. C'est la raison pour laquelle il y a cette histoire qui est écrite dans la Bible. Rehefa nisy olona tonga nanatona Jesosy na nitaraina tamin'i Jesosy Quand il y avait une foule qui est venue vers Jésus, dia hoy Jesosy amin'ireny olona ireny, et Jésus a dit à ces personnes, tongava aminao arak'izay inonao. qu'il en soit ainsi selon ta foi. Mino ve ianao fa hainao ataoko zany? Est-ce que tu crois que je peux accomplir cela? Dia hoy ny olona tamin'izany hoe mino aho fa hainao atao zany. Et les gens à cette époque ont répondu, oui, je crois que tu sais le faire. Dia hoy Jesosy hoe tongava aminao arak'izay inonao azy. Et Jésus a répondu, qu'il en soit ainsi selon ta foi. Ohatra anankiray amin'izany tantaran'ilay lehilahy kapiteny ao amin'ny matitiko favalo. Par exemple, il y a l'histoire qui se trouve dans Matthieu chapitre 8. Niala tany amin'ny tanàna nisy azy ilay kapiteny tamin'izany fotoana izany. Le capitaine a quitté l'endroit où il était Mba andeha anatona Jesosy pour venir vers Jésus. satria nanana problème be mihitsy ilay kapiteny tamin'izany fotoana izany. Parce que l'officier avait un grand problème à cette époque. Araka volazan'ny Baiboly, ny ankizy lany marary ny aretina paralysisy. Selon la Bible, son serviteur était paralysé. Efa nataony daholo zay fomba rehetra azo natao tamin'izany ho fanasitranana an'ilay ankizy lany fa tsy nety sitrana mihitsy. Ils ont fait tous les moyens possibles pour guérir son serviteur, mais son serviteur n'était pas guéri. Zany no antony natonga azy tapa-kevitra hoe hiala eto amin'ny tanàna misy ahy ao fa andeha ho any amin'ny Jesosy na dia lavitra aza ny misy azy. C'est pourquoi il a décidé de quitter le pays où il était pour aller vers Jésus, même si c'était loin. Ny finoany mantsy dia hoe io Jesosy atonoko io dia mpanasitrana ny aretina rehetra. Parce qu'il avait la foi en lui que ce Jésus-là, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Io dia mpamany ny olana rehetra. C'est lui qui peut résoudre tous les problèmes. Ka rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ity lehilahy kapiteny ity Et une fois que l'officier est arrivé vers Jésus, dia nitantara ny problème nahazo azy izy. il a raconté son problème à Jésus. Teny eo ihany Jesosy dia nanapa-kevitra hoe eny ary ho any amin'ny tokantrano misy anao aho hositraniko ny ankizy lahinao.
Et à l'instant même, Jésus décida d'aller vers le pays où il était, où il y a son serviteur malade. Zao dia zao ihany ho Jesosy ho any amin'ny tokantrano misy anao aho ka hositraniko ny ankizy lahinao. Jésus a dit, à cet instant même, je vais venir chez toi pour guérir ton serviteur. Ry havana malala toka manarika ity fotoana ity. Bien-aimé qui assistait à ce culte, Afaka miaino anao zao dia zao ny Tompoandriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Dieu est capable de t'écouter à cet instant même grâce à Jésus et à la croix. Raha hivavaka amin'Andriamanitra zao ianao androany, Si tu vas prier Dieu aujourd'hui, ka ilaza amin'Andriamanitra hoe tanterao ny fandresena amin'ity roa andro melona maranako ny taona ity. et si tu vas dire à Dieu, rends-moi victorieux durant ces 2 jours qui restent, Raha hivavaka amin'Andriamanitra ianao satria mino f'Andriamanitra mpanome fandresena, si tu vas prier à Dieu parce que tu crois qu'il peut te donner la victoire, dia ho tanteran'Andriamanitra aminao zay inonao. Dieu peut t'accomplir cela selon ta foi. Satria zao dia zao ihany dia maliny mivavaka ataonao Jesosy. Parce qu'à l'instant même, Jésus peut répondre à ta prière. Fanasitranana no nitadiavan'ity kapiteny ity dia ho Jesosy hoe volonao hanasitra azy. Cet officier voulait la guérison et Jésus a dit, je suis prêt à guérir ton serviteur. Fandresena no tadiavintsika fiangonana amin'ity roa andro melona marana ny taona ity dia ho iaho hoe volona Jesosy hanome fandresena ho anao. Durant ces 2 jours, nous voulons la victoire et je vous dis, Jésus est prêt à nous donner la victoire. Raha mino anao dia ho tanteraka aminao zany tompoko. Si tu crois qu'il en soit ainsi, Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. acclame fort le Seigneur. Dia rehefa teny Jesosy hoe ho any atokantranonao aho hositraniko ny ankizy lahinao marary, Et quand Jésus a dit, je vais aller chez toi pour guérir ton serviteur, dia olona ilela kapiteny tamin'i Jesosy. et l'officier a répondu, Jesosy io aza misahirana ho any atokantranoko ianao. Jésus ne va pas chez moi, Aza misahirana ianao fa lavitra be ke misy anay e. ne va pas chez moi parce que nous habitons vraiment très loin. Fa miteny ana fotsiny ihany ianao dia ho tongany ny herin'Andriamanitra manasitra anazy. Mais prenons juste une parole et il y a la puissance de Dieu qui va guérir mon Tao amin'ity serviteur. lehilahy kapiteny ity ny finoana fa ny tena aloha vavan'i Jesosy dia tsy maintsy tanteraka. Cet officier avait la foi que toute la parole que Jésus va proclamer doit s'accomplir. Tena takian'Andriamanitra isika anana ny finoana tahaka izany mihitsy. Et Dieu veut que nous ayons une foi pareille. Dia gaga be mihitsy Jesosy raha nahita ty kapiteny ity nanana finoana tahaka izany. Et Jésus était étonné en voyant la foi de cet officier. Tena gaga sy talanjona Jesosy. Jésus a vraiment été étonné. Noho izany ahoana Jesosy tamin'ilay lehilahy kapiteny? Et qu'est-ce que Jésus a répondu à l'officier? Satria mino anao dia tokava aminao arak'izay inonao. Parce que tu crois qu'il en soit ainsi selon ta foi. Dia tantarany Baiboly fa tamin'izay ora izay avy hatrany sitrana ny ankizy lahiny zay napahoriny ny aretina. Et selon la Bible, à cet instant même, son serviteur a été guéri là où il était. Raha mino an'izao afatra entiko izao ianareo toka eto Si toi aussi, si tu es venu ici et tu crois en cette parole, hoe raha manana finoana ianareo dia hita voninatr'Andriamanitra, la parole qui dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu, hoe ahita fandresena amin'ity roa andro melona marana ny taona ity, que tu vas être victorieux durant ces 2 jours qui restent, dia izay finoana nananao zay matoka anao tsy maintsy mandresy. et tu vas être victorieux à cause de cette foi Tsy que maintsy tu as. Tu mandresy. dois être victorieux. Ary amin'ny anara Jesosy ambarako fandresena hoe ho antsika rehetra Et tokoa. au nom de Jésus, que nous tous, nous soyons victorieux. Andao miteka mafan'Andriamanitra Acclame ihany fort isika. pour Dieu. Ataovy mafy ny tehaka. Acclame plus fort. Ataovy mafy ny tehaka. Acclame encore plus Ataovy fort. mafy ny tehaka. Acclame encore plus fort. Halleluja. Alléluia. Mila manana finoana sy mandeha amin'ny finoana isika amaolon'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. En tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la foi et nous devons marcher par la foi. Tena mino ianao fa ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany dia vonin'Andriamanitra tsy toa amoakanao ho mpandresy. Crois vraiment que grâce à Jésus et grâce à la croix, Dieu veut te faire sortir victorieux. Satria ny devoly zay fotony fareseny nisy hatramin'izay teo afianantsika ho amin'ny Baiboly efa voarikana ary efa resy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy. Car le diable qui nous a rendus vaincus tout ce temps-là, la Bible dit qu'il a été déjà vaincu par Jésus et la croix.
koa raha mino zany teny ambarako zany ianao dia hoy aho hoe ho mpandresy ihany koa ianao. Si tu crois en cette parole, tu vas aussi t'en sortir vainqueur. Ho mpandresy ianao no Jesosy ny azo fijaliana. Tu vas t'en sortir vainqueur grâce à Jésus et à la croix. Aza atao marina eo amin'ny sainao intsony hoe ny devoly dia mahery. Ne mets plus dans ta tête que le diable est fort. Fa ataovy marina anaty sainao fa ny devoly efa resin'i Jesosy ary resinao zay manana Jesosy ihany koa. Mais que ça soit vrai dans ta tête que le diable a déjà été vaincu par Jésus. Tsy diso mihitsy ika ny teny nataon'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany ao toko fadimy amby folo andy fafito amby dimampolo hoe Car la parole qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 est vraie. zao mihitsy no nambaran'ny Paoly hoe isaorany Andriamanitra zay nanome fandresena antsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. L'apôtre Paul a dit que Dieu soit remercié car c'est lui qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Riavana malala manarika ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Tsy adikevitra intsony fa na iza mino Jesosy ho zanak'Andriamanitra, mino Jesosy zay nombolina teo ambony hazo fijaliana. il n'est plus discutable car quiconque croit en Jésus-Christ qui était mort à la croix, Na iza nanome toerana Jesosy ao anatiny na ao anaty tokantranony. quiconque a donné Jésus la place dans son cœur et dans son foyer, Tsy maintsy mandresy zany olo zany. il doit s'en sortir vainqueur. Tsy hoe angamba mety andresy izy fa tsy maintsy mandresy zany olo zany. Je ne dis pas que peut-être il va sortir victorieux, mais il doit s'en sortir victorieux. Koa dia mino ara-baky teny anareo fa andresy anareo amin'ity roa andro melony amarana nytaona ity. Croyez vraiment de tout votre cœur que vous allez vous en sortir vainqueur durant ces 2 jours qui restent. Mino andreo tsodrano nareo teny efa navotsitra mpanompon'Andriamanitra ianareo. Croyez à toutes ces bénédictions que nous, serviteurs de Dieu, nous avons déjà relâchées. Raha tsaronareo angambany tamin'iny volana novambra lasa teo iny. Si vous vous souvenez, durant le mois de novembre dernier, Eny hatramin'ny fiandohan'ny taona mihitsy azy. même depuis le début de l'année, Tsy indray mandeha na indroa na intelo fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra no nitsodrano sy namotsitra teny ho anareo. le serviteur de Dieu n'a pas relâché des bénédictions qu'une seule fois ou 2 fois ou 3 fois. Fa imbe dehibe ny mpanompon'Andriamanitra no nitsodrano sy namotsitra teny ary nilaza hoe amin'ity volana Desambra ity ho mpandresy daholo ny olon'Andriamanitra rehetra. Mais ils vous ont béni plusieurs fois même et ils l'ont déjà relâché, la parole qui dit que durant ce mois de décembre, vous allez être vainqueurs. Mino ianareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay. Croyez que nous sommes serviteurs de Dieu. Mino ianareo fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Croyez que nous travaillons avec Dieu. Mino ianareo fa tsy maintsy ho amarin'Andriamanitra rehefa aminanina nampitondrany ny Isaia mpaminany. Croyez que Dieu va justifier la prophétie qu'il a donnée à Ésaïe. Efa laza matsy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia fa ho toavin'Andriamanitra ho tantaran'Andriamanitra ny teny rehetra mivoaka ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Car Dieu a dit à travers Ésaïe qu'il va accomplir toutes les paroles des serviteurs de Dieu. Efa niteny Andriamanitra efa nilabavan'Andriamanitra fa reo saina reo fahendrena nomen'Andriamanitra mpanompony ka ampiarin'ny mpanompony dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka ihany koa. Et Dieu a déjà dit qu'il va accomplir toutes les sagesses dans son serviteur. Zany no voalaza ao amin'ny Isaia toko faefatra amby fapolo andimy feno amby roapolo. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. 44 verset 26. No zany amin'ity androandroany ety dia manentana anareo aho tandreminy mianahana. Et j'aimerais vous dire, ne soyez pas distraits Tandreminy misalasala. et ne vous doutez pas. Fa ny lehibe indrindra andrasan'Andriamanitra amintsika ahafahan'Andriamanitra manao antsika lehibe dia ny isika manana finoana ary mandeha amin'ny finoana. Car la plus grande chose que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons la foi et que nous marchions par la foi. Manana finoana ny ho mpandresy ara-baky teny. Que nous ayons la foi pour être vainqueurs. Averiko indray le fananarana nataoko tery aloha. Je redis encore ce que j'ai déjà dit auparavant. Ny olona zao tontolo zao zavatra ratsy hitan'ny masony sy ny reniny sofiny no amaritan'ny fiainany hoe andresy izy na ho resy. Ce sont les gens du monde qui déterminent leur vie selon ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Zavatra ratsy hitan'ny masony sy reniny sofiny no amaritan'ny fiainany hoe ho tafita izy na ho rendrika.
Ils déterminent leur réussite selon ce qu'ils voient de leurs yeux et ce qu'ils entendent de leurs oreilles. Fa ny antsika olon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra kosa noho ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana dia voasoratra hoe tsy maintsy mandresy. Mais nous, en tant que peuple de Dieu et enfants de Dieu, à cause de Jésus-Christ et la croix, il est écrit que nous sommes vainqueurs, Tsy maintsy tafita ihany koa. que nous devons réussir. Andao hoe iverenantsika lay voalazo amin'ny Romeria toko efatra ambin'ny folo andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fasivy. Allons revoir ce qui est écrit dans Nombres chapitre 14, versets 6 à 9. Toy izao no fandehan'ny tantara tamin'izany. L'histoire se passait ainsi. Rehefa niala tany Egypte reo zanak'Israely ka hoe hitododo ho any amin'ilay tany todradroa sy tantely. Quand le peuple d'Israël a quitté Égypte pour aller vers le pays où coule le lait et le miel, Dia voalaza Baiboly hoe kely sisa dia hiditra ao amin'ilay toerana todradroa sy tantely zareo. la Bible dit qu'ils étaient presque à arriver dans le pays de Canaan. Noho izany nifidy 12 lahy Mosesy mandeha hisafy tany. Donc Moïse a choisi 12 personnes pour aller explorer le pays, Mba hamantatra hoe tataky ny ahoana zava-misy ao amin'ny tany todradroa sy tantely io. pour voir ce qui se passe exactement dans le pays où coule le lait et le miel. Dia voalaza teny Andriamanitra fa rehefa miverina avy tany ny mpisafy tany Et selon la Bible, quand les 12 personnes sont revenues, dia mitovy aloha ny teny naloka vavan'izy ireo amin'ny ankapobeny. en général, ils ont prononcé les mêmes paroles. Ory zareo hoe ny tany izay nosafonay tany tsara indrindra. Ils ont dit que le pays que nous avons exploré est un bon pays. Tany tena mamokatra be mihitsy. C'est vraiment un pays excellent. Toy azafady toy ny entina itony no satona mivokatra. Et nous avons apporté quelques fruits venant de ce pays. Fa hoy izy folo lahy kosa Mais les 10 personnes fa na dia zany ary io tanàna io ont dit que même si ce pays est bon, tsy atsika atao ny miditra amin'io tanàna io. nous ne pouvons pas entrer dans ce pays. Ny olona amin'io tanàna io dia vavety be. Car les gens qui se trouvent dans son pays, ce sont des géants. Ny olona amin'io tanàna io dia olona mihinan'olona. Car ce sont des carnivores. Raha miditra ao isika dia manolo tena ho faty. Donc si nous entrons dans ce pays, nous allons mourir. Tena adiny reto folo lahy reto ny teny izay nambaran'Andriamanitra fony tany Egypte. Ces 10 hommes ont oublié la parole de Dieu en Égypte. Adin'izy ireo hoe Jehovah Andriamanitra no nanafaka azy tao Egypta ary Jehovah Andriamanitra no mitantana azy ireo mba hiditra ao amin'ny tany todradroa sy tantely io. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a délivrés de l'Égypte et qui vont les emmener dans Canaan. Adin'izy ireo zany rehetra zany. Ils ont oublié tout cela. Adin'izy ireo ny teny fikasana nambaran'Andriamanitra taminy fa ry zareo reo dia ho ampidirina andovany tany todradroa sy tantely. Ils ont oublié la promesse que Dieu a faite pour les faire venir dans le pays où coule le lait et le miel. Zavatra hita tamin'ireo folo lahy dia ity. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 10 hommes? Resy ny zavatra ratsy hitan'ny masony izy. Ils ont été vaincus par les choses que leurs yeux ont Resy vues. ny zavatra ratsy henony sofiny zareo. Ils ont été vaincus par les choses que leurs oreilles ont entendues. Satria niara-nahita izy ireo hoe tena vavety be tokoa ny olo amin'ny tany Kanana. Parce que selon leurs yeux, ils ont vu que les gens de Canaan étaient des géants. Ary niara-nandeha ihany koa zareo reo fa mihinan'olona ny olo amin'ny tany Kanana. Et ils ont entendu de leurs oreilles que les gens dans le pays de Canaan Noho étaient izany des no raha omnivores. zavatra hita amin'ny masony sy reny sofiny Alors, à cause de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu, dia lasa resy ry zareo. ils ont été vaincus. Ary tsy vonina mihitsy dia hiditra ao amin'ny tany Kanana. Ils n'étaient pas prêts à entrer dans Canaan. Enina dia Andriamanitra azy no tapa-kevitra hoe tsy maintsy ampidiry koa ianareo dia laviny zany. Même si c'est Dieu lui-même qui a décidé de les faire entrer dans Canaan, ils ont refusé. Fa ny tao an-tsainy aza dia hoe andeha isika hiverina any Egypta indray. Ils avaient même une pensée pour revenir en Égypte. Fa tsy mataky zany ny roa lahy tamin'izy ireo. Mais il y a 2 hommes parmi eux qui n'étaient pas comme ça. Tsy izy akory ireo roa lahy reo fa Joshua sy Kaleba. C'était Josué et Caleb. Hoy Joshua sy Kaleba teo ny atrehan'ny olona rehetra. Josué et Caleb ont dit devant tout le monde, Marina fa vavety be ny olonao. c'est vrai que les gens de Canaan sont des géants. Marina fa mihinan'ny olona ny olonao. C'est vrai qu'ils sont des omnivores.
fa zao ny tantaranay aminareo rivoaka ny Israely. Mais j'aimerais vous dire, peuple d'Israël, Aza vadika amin'Andriamanitra ianareo. ne vous retournez pas de Dieu. Aza miala amin'Andriamanitra ianareo. Ne quittez jamais Dieu. Mino zay efa niolazan'Andriamanitra taminareo ianareo. Croyez ce que Dieu vous a déjà dit. Raha ny zavatra tsapanay dia izao hoy Josua sy Kaleba. Selon notre ressenti, disait Josué et Caleb, Efa nesoron'Andriamanitra tamin'ireo olona tao Kanana ny hery fiarovana azy ireo. Dieu a déjà enlevé leur protection sur les gens de Canaan. Momba antsika Andriamanitra ka tsy maintsy mandresy isika hoy izy roa lahy. Dieu est avec nous, donc nous devons être vainqueurs selon Josué et Caleb. Raha sitraka Andriamanitra omeny antsika io toerana io. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons avoir ce pays. Tsy magaga ry havana malala raha ohatra ka ny akamaroan'ny olona no tsy finoany dia rikana tanany hevitra daholo. Il n'est pas étonnant que, grâce à leur incrédulité, ils périssaient dans le désert. Fa olombitsy tahaka ny Josua sy Kaleba sy ireo namany vitsivitsy no tafiditra tao amin'ny tany Kanana. Mais il n'y avait que peu de gens, comme Josué et Caleb et quelques-uns, qui sont entrés dans Rehefa Canaan. olona rehetra toka manaritra ity fotoana ity. Alors, chère Église qui assistait à ce culte, Raha manana finoana tahaka ny Josua sy Kaleba isika si nous avons la foi comme Josué et Caleb, dia arabaky teny ahita fandraisany isika amin'ity roa andro farany ity. nous allons vraiment voir une grande victoire durant ces 2 jours qui restent. Ary taona vaovao ho raisika tsy ho ela iny ho taona tsara indrindra ho antsika. Et nous allons accueillir cette année avec une grande bénédiction et victoire. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ho tafita amin'ny taona iny, zay rehetra atratran'ny taona iny ka hitoetra amin'ny finoana, ahitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe amin'ny fiainanany izy. Au nom de Jésus, que vous tous qui vont partir dans cette nouvelle année, vous allez voir Dieu agir. Zao no tiako ambara ry havana malalo. Qu'est-ce que j'aimerais dire, bien Mila aimé? manana finoana isika. Il faut que nous ayons la foi. Mila mandeha amin'ny finoana isika. Il faut que nous marchions par la Fa foi. hafa ihany ny fiainan'ny olona manana finoana. Parce que la vie des gens qui ont la foi sont distinguées. Tsaronareo angambany ny tantaran'ireo zanak'Israely zay niady tamin'ny Filistiny. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire des Israélites qui ont vaincu les Philistins? Zanak'Israely no tarihan'ny Saoly mpanjaka. Le peuple d'Israël qui était dirigé par Saül. Fa ny Filistina kosa no tarihan'ny Goliata be. Et les Philistins étaient dirigés par Goliath, le géant. Indrisy nampalahelo fa i Saoly na dia olon'Andriamanitra aza dia tsy nanana finoana ny andresy raha nahita ny Goliata. Et là, ce qui était triste, Saül, même en tant qu'homme de Dieu, il n'avait pas la foi pour vaincre Goliath. Ary zany fanahy tsy finoana tao amin'ny Saoly zany dia nifindra tao amin'ireo miaramilan'ny Israely rehetra. Et cet esprit d'incrédulité qui était dans Saül se répandait sur tous les autres Israélites. Zany no antony matoka amin'ny Baiboly nilaza fa raiky tahotra sy ny vati-po Saoly sy ny miaramilan'ny Israely rehetra rehefa nahita ny Goliata. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Bible que Saul et tout le monde étaient remplis de frayeur quand ils ont vu Goliath. Fa nisy lehilahy anankiray kosa Davida no anarany. Mais il y avait un homme qui s'appelait David. Rehefa tonga tao amin'ilay sahanady Davida Quand il était sur le champ de bataille, dia tena nalahelo nahitany Saoly sy ny miaramila rehetra raiky tahotra sy ny vati-po. il était triste de voir Saül et tous les soldats remplis de frayeur. Dia hoy Davida manao hoe fa maninona moa ianareo no raiky tahotra sy vati-po raha mahita ny Goliata be io. Et David a demandé, pourquoi vous avez peur en voyant Goliath le géant? Isika ka olon'Andriamanitra e. Ne savez-vous pas que nous sommes hommes de Dieu? Tena olon'Andriamanitra ka isika e. Nous sommes peuple de Dieu. Ary hatramin'izay na olon'Andriamanitra antsika tsy namela antsika ho rery ilay Andriamanitra ivavahantsika. Et en tant que peuple de Dieu, le Dieu que nous servons ne nous laissera jamais seuls. Noho izany asa matahotra ny Goliata be io ianareo. Alors n'ayez pas peur de Goliath. Asa matahotra ny lehilahy goavambe io ianareo. N'ayez pas peur de ce géant. Izy miaraka amin'ny lefina sy lefipoy ary ny sabatra hiady amintsika. Il vient avec ses sabres pour nous vaincre. Fa isika kosa maha olon'Andriamanitra antsika dia finoana no andehanantsika hiady aminy. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous allons lui vaincre par la foi. Ny finoantsika dia hoe miaraka amintsika Andriamanitra ary hamoaka antsika ho mpandresy. Notre foi, c'est que Dieu est avec nous et il va nous rendre victorieux. Dia tamin'ny farany zao ny teny Davida tamin'ny Saoly mpanjaka.
Et à la fin, David a dit à Saül, le roi, avy alao iady am'le io laisse-moi me battre contre lui. fa iza moa io lehilahy Goliata be io no dia iaiky miaramila an'Andriamanitra velona. Mais qui est ce Goliath pour faire troubler le soldat de Dieu? Saoly mpanjako tsy matahotra an'io aho. Saül, mon roi, je n'ai pas peur de lui. Tsy hoe no Davida mahay miady akory, C'était pas que David savait se battre, fa ny finoana tao aminy fa tsy mandeha irery izy raha hiady amin'ny Goliata fa miaraka amin'Andriamanitra tsy to. mais c'est parce qu'il avait la foi en lui qu'il ne va pas se battre tout seul, mais il va se battre avec Dieu No Tout-Puissant. zany tena nangatana ny Davida hoe ry Goliata ity aho hiady aminao. Donc, David a levé ses mains et il a dit, Goliath, me voici pour me battre contre toi. Dia raha nahita zany Goliata be tena tezitra. Et quand Goliath a vu cela, il était enragé. Satria Davida tamin'izany fotoana zany dia azo lazaina hoe mbola zaza tsy ampy taona. Parce qu'à cette époque-là, David n'était qu'un enfant. Ary zany no antony natokany Goliata miteny hoe alika nga no atolona mitehana. Et c'est pourquoi Goliath a dit, mais qui es-tu pour t'approcher de moi avec une Hitany canne? lafa ho tapahako ny lohan'ny lahy ho Goliata. Tu verras, je vais couper ta tête, a dit Goliath. Omeko ny biby diny fatinao sy ny zanak'Israëly rehetra hoy Goliata. Et je vais donner tes cadavres aux animaux sauvages. Fa ho Davida hoe tsy matahotra an'izany aho, ity aho hiady aminao. Mais David a répondu, j'ai pas peur de cela, me voici pour me battre contre toi. Rehefa manam-pinoana isika tsy matahotra na inona ry havanao. Quand nous avons la foi, nous n'avons peur de rien. Fa ny atsika antoka dia hoe tsy maintsy mandresy isika no le Andriamanitra zay tokontsika. Mais nous avons confiance que nous devons être victorieux grâce à Dieu. Zany no hitrango anatin'ny roa andro farany melona maranana taona. Et c'est ce qui va se passer durant ces 2 derniers jours. Efa vonona hitondrantsika eo amin'izany Andriamanitra. Dieu veut vraiment nous apporter dans la victoire. Zany ihany koa nitranga amin'ny taona vaovao iny. Et c'est ce qui va également se passer durant la nouvelle Amin'ny année. anaran'i Jesosy no ijoroka eto hoe ho tanteraka amin'ity fiangonana ity zany. Au nom de Jésus, je proclame qu'il en soit ainsi pour cette église. Andao mbola hiteka mafy antsika rehetra. Acclame fort encore pour le Seigneur. Dia rehefa vita ny Davida zay teny zay, Et quand David a prononcé ces paroles, dia nandroso Davida. et David s'est Nandroso avancé, tampasahina izy. il s'est avancé avec hardiesse. Zay mihitsy zany le fiainana mety amintsika, tsy mahazo mihemotra, tsy mahazo averin-dalana fa mandroso foana. Notre vie devrait être pareille, nous devons toujours avancer de l'avant. Rehefa nandresy Davida dia nampiasa fitaovam-bidina kely teny an-tanana izy. Et David a utilisé quelques matériaux de guerre. Rehefa nalefany lay vato tao aminy dia hoy ny baiboly hoe avy hatrany dia nidona tamin'ny andro Goliata ary maty Goliata. Et quand David a lancé la pierre, directement la pierre était sur la tête de Goliath et Goliath était mort. Isika nge ry havana raha mino dia ohatr'izany mihitsy toran'Andriamanitra antsika e. Si nous avons la foi aussi, Dieu va nous emmener pareil. Aingany ka mangy azo fiangonana izao ny fanahy masina androany so anatin'ny roa andro. Que le Saint-Esprit puisse visiter cette église aujourd'hui et durant les 2 derniers jours, Mba hanana finoana ny andresy tokoa isika. pour que nous ayons la foi pour être vainqueurs. Ho tanteraka zay minanao tehaka mafy be izany. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui acclament fort. Afaka herinandro dia higadona lay fadimy volana janoary taona 2024. Dans une semaine, ce sera le 5 janvier 2025. Amin'io fadimy volana janoary io no hijoro eto izay mivady hitsodrano anareo sady hamotsitra teny ho anareo. Et ce 5 janvier, moi et ma femme, nous serons debout ici pour relâcher les bénédictions pour vous. Raha maha olombelona ny olombelona tena sarotra be mihitsy ny hoe hijoro eto hitsodrano ary raha hamotsitra teny tsara ho anareo. En tant que simple humain, c'est vraiment difficile de se mettre debout devant vous pour relâcher des bénédictions et des bonnes paroles. Fa ny matokanay mahasamy mijoro eto amin'io alahady io hitsodrano sy hamotsitra teny ho anareo. Mais la raison pour laquelle j'ose me tenir debout ce dimanche, Satria ao anatinay ny finoana fa nitsodrano ataonay ho anareo ny tena fotsitay ho anareo dia ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. parce que nous avons vraiment la foi que Dieu va justifier toutes les bénédictions que nous allons relâcher pour Ary zany vous. tsodrano sy tena fotsitay zany no hiatika ny fiainanareo mandritry ny taona 2024. Et ces bénédictions qu'on va relâcher va garantir toute votre vie durant l'année 2025. Satria ao aminay ny finoana dia vonin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanay.
Parce que nous avons la foi, Dieu est prêt à agir à travers nous. fa ianareo rehetra kosa to aminay mba hanana finoana ny andray an'izany fahasoavana izany. Et j'aimerais vous inviter aussi à avoir la foi pour recevoir cette bénédiction. To aminay ianareo mba hanana finoana ny andray izany fahasoavana izany. J'aimerais vous inviter à vraiment avoir la foi pour recevoir cette bénédiction. Fa raha mino anareo fa mpanompon'Andriamanitra tokoa izahay, Car si vous croyez que nous sommes vraiment des serviteurs de raha Dieu, mino anareo fa miasa amin'ny alalanay Andriamanitra manamarina tsodrano sy tena votsitra, si vous croyez que Dieu va agir à travers nous et va justifier nos bénédictions, dia hoy aho hoe tokava aminareo arak'izay nonareo tompoko. je déclare qu'il en soit ainsi selon votre foi. Andao hivavaka ary isika amin'izao fotoana izao. À présent, nous allons prier. Ny vavaka ataontsika dia angataka fanay masina isika hilatsaka amintsika amianao antsika mba hatanjaka ny finoana atao anatsika. Nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit et c'est lui qui va fortifier notre foi. Ary lazao a fanay masina fa mino anao fa nitsodrano sy ny tena votsitray amin'ny herinandroany dia ho amarin'Andriamanitra ny fiainanao. Et dis au Saint-Esprit que tu as la foi que les bénédictions qui vont être relâchées la semaine prochaine vont s'accomplir Ny dans mpitarika votre vie. fiderana ka tana ambandroso tsika rehetra kosa andao hiaraka hivavaka. Nous allons prier. Sokafa mivavatsika rehetra tonga eto. Ouvrez votre bouche, vous qui êtes présents, Samy mivavaka arak'izany isika rehetra. et priez selon ce que Apetrao j'ai eo dit tout fonao à l'heure. tananao azy. Mets ta main sur ton cœur Avy hatrany dia andao hivavaka tsika rehetra. et prie de tout ton Ankatao cœur. fanay masina mba hilatsaka aminao mba hatokanao hanina finoana. Demande le Saint-Esprit de te remplir pour te donner la foi. Hivavaka ary tsika rehetra. Nous allons prier. Sokafa mivavanao ry havana. Ouvre ta bouche, bien-aimé, Ilay etaetanao mihitsy no ka ho avoakanao avy ao am-ponao ao. et montre ta soif à Dieu. Lazao amin'Andriamanitra mba hilatsaka aminao ny fanay masina. Demande à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit Ka tsy handeha tahaka ny olona zao tontolo zao ianao. pour que tu ne marches pas comme les hommes du monde, Andeha amin'ny fahitana pour marcher dans la vue, fa tena andeha amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika isika. mais pour marcher en tant que peuple de Dieu. Andeha araky ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika. Marcher en tant qu'enfant de Dieu, Finoana no andehanantsika. c'est-à-dire marcher par la foi. Samy mivavaka arak'izany nambarako izany a sika rehetra. Priez comme j'ai dit tout à l'heure. Asany raha to avy dia avy ny fiaonao. Et prie très fort. Toy izy mivavaka. Continue encore à Toy prier. izy mivavaka. Continue encore à prier. Andriamanitra raiky malalo. Père éternel, Andriamanitra mamindra fo aminay rehetra toka eto anao. tu es un Dieu qui a compassion pour nous tous. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, Grâce à Jésus-Christ, ton Fils, noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany, grâce à Jésus-Christ et à la croix, mamindra fo aminay rehetra ianao. aie pitié de nous tous. Ary asehoy fa Andriamanitra amoaka anay rehetra ho mpandresy ianao. Et montre vraiment que c'est toi le Dieu qui va nous faire sortir victorieux. Ho mpandresy tokoa zahay ao anatin'ity roa volana melon'ny amarananay ny taona ity. Nous serons vainqueurs durant ces 2 jours avant la fin de cette année. Ary ho mpandresy zahay amin'ny taona vaovao 2024. Nous serons également vainqueurs durant cette nouvelle année Amin'ny 2025. anara Jesosy Kristy, Au nom de Jésus-Christ, mandidy ny fanaratsy ao, je commande au mauvais esprit, dia volony tsy finoana, l'esprit d'incrédulité, dia volo mampirorosaina, l'esprit qui nous fait douter. miala amin'ny anaran'i Jesosy, Sortez au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i Sortez Jesosy, au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i Sortez au Jesosy. nom de Jésus. Lehibe ny famindraponao, Ta compassion est grande. lehibe ny fahasoavanao. Ta grâce est très grande. Ho mpandresy tahaka ny Davidy izahay, Nous serons vainqueurs comme David. ho tafiditra amin'ny tany Kanana tahaka ny Joshua sy Kaleby izahay. Nous allons arriver à Canaan comme Josué et Caleb. Ho ataonao zany Andriamanitra, Tu vas accomplir ho cela. ataonao amin'ny fiainanay Oui, izany. Seigneur, tu vas accomplir cela Ary dans amin'ny notre vie. anaran'i Jesosy, Et au nom de Jésus, afafiko ny rano Kristy Jesosy je plaide le sang de Jésus-Christ ho fiarovana ho anay, pour notre protection ka andamoka ny tetika ny fahavalo, et que tous les plans du diable soient anéantis. hiasa aminay ny fanay masina, Que le Saint-Esprit agisse en nous anamboatra ny fisainanay, pour notre pensée, anamboatra ny fijerinay, pour forger notre regard ka ho toka olona manam-pinoana izahay, et que nous soyons des hommes de foi, ho toka olona manam-pinoana que izahay, nous soyons des hommes et femmes de foi ka ho mpandresy tokoa amin'ity taona et ity, que nous soyons vainqueurs cette ary ho année. mpandresy amin'ny taona vaovao Que iny. nous soyons vainqueurs
l'année qui vient. misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Dia rena mandrakizay ianao Que ton nom soit loué à jamais. amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Zay rehetra mino angatako andeo hiteka mafy. Que tous qui ont la foi acclament fort pour le Seigneur. Atao mafy be ny teako ao. Mafy ihany. Acclame encore plus fort. Halleluja. Alléluia. Dia angatantsika Pasteur Coco mbola anao filazana sady amarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Et nous allons demander à Pasteur Coco de faire l'annonce et de clôturer la culte par la prière. Tsy asentsika fadika ny tiantsony le izy fa fohy dia fohy ny fotoana. Teka mafy be ho an'ny tombontsika rehetra. Fifaliana lehibe ho ahy ny Halleluja. manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny pejy refisy. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao. Ka ity misy filazana lehibe izay ambarako aminareo ary ametanako anareo isam-batan'olona. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ny alahady 5 ny volana janoary taona 2022 dia isy fotoana lehibe tena lehibe indrindra ho tanterahana eto amin'ny fiangonana Refy Androvakely. Alahady 5 ny volana janoary misy ny fidirana voalohany amin'ny 9 ora, misy fidirana faharoa amin'ny 7 ora ary misy fidirana fahatelo amin'ny 10 ora. Inona moa zany no atao amin'ny andro io? Hitondra tsodrano ho anareo izahay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Hamonjy teny ho andreo olona izay hoavy hamonjy an'io fotoana lehibe io izay mivady amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Raha ny voalazan'ny Baiboly moa no jerena sy ny tantaran'ny tsodrano dia manana ny lanjany lehibe tokoa ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra, ataona ray aman-dreny am-panahy. Inona fa tena hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona vaovao 2022 ny tsodrano izay ataonay ho anareo na ny teny avotsitray ho anareo. No sandrindra dia manentana anareo rehetra ny tenako. Tsy anao ihany izay mahita sy mandray ahy, tsy anao ihany no avy amin'ny andro alahady 5 volana janoary taona 2022 fa eto ny ankonanao, eto ny fianakavianao, eto zay olo-patatrao rehetra. Misy fomba fitetsika malagasy hoe ny valala tsy milomandry ambavady. Noho izany tongava tompoko, tongava averiko indray alahady 5 volana janoary taona 2022. Fidirana voalohany manomboka amin'ny 9, fidirana faharoa manomboka amin'ny 7, fidirana fahatelo manomboka amin'ny 10 ora. Ka anjaranao ny misafidy ny amin'ny fotoana sy ny ora mamety anao tompoko. Zay tompoko fa dia mirary fahasoavan'Andriamanitra lehibe ho aminareo tokoa ary itsibady any tantaram-piainanareo aorian'io tsodrano lehibe sy teny avotsitra io. Ho amintsika rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.